koa dia anisany antson'Andriamanitra. Bernard Elias Ramarikotona anarako tompoka. Ray mpianakaviana anao sa Ray mpianakaviana. Firy ny zanakao? Efatra menadany zanako. Aminao inona natao hoe antson'Andriamanitra? Ny antson'Andriamanitra dia ohatran'ny vocation amin'ny olombelona tsirairay avy, ka arakarak'izay antso izay no narahany ny lalana tokony izorany amin'ny fiainana ho avy. Mahalaika anao moa ve raisinao hoe antso manokana zany na laika anao fa tsy lasa mopera ohatra na lasa religieuse na ohatran'izany? Amin'ny malaika dia veriko fa zay zany ny sorodalana nataon'Andriamanitra ao zany hoe vocation, zay no antson'Andriamanitra tokony lalana ao aleko fa tsy nanao religieuse. Ka inona moa zany tokony andraikitry ny laika eo amin'ny fiangonana ohatra? Dia ny andraikitry ny laika dia tena mavesa-danja tokoa satria tokony ho dokotera mamasan'andro izy eo amin'ny fiangonana miaraka amin'ny pretra ny religieuse ny laika, ka mandray izay andraikitra tokony ho raisina hampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'ny hoe tokantrano mamokatra religieuse moa ve heverinao fa hoe tokony ampitomboana ireo tokantrano ireo mba hamokatra religieuse na pretra zany? Tena rariny dia rariny tokoa ary tokony ho izy dia ampitomboana satria tsapa amin'izao fotoana izao fa tena vitsy dia vitsy tokoa ireo mamoaka tena ho religieuse, ka zay no tokony jerevana izay fomba ampiroborobo ireo ampitombo ny antson'Andriamanitra betsaka amin'ny pretra sy ny religieuse satria be dia be ny mpino kristianina ary mbola betsaka akory mbola anivelan'ny fivavahana kristianina izay mila an'izany religieuse zany. Atanazy Rafanoaratsoa jésuite. Dia inona nahatonga anao hanao mopera? Io moa dia fanabeazana hatramin'ny mbola kely tao anivon'ny fianakaviana kristianina ilay izy, ary novolavolaina tao anatin'izay le hoe fahafoizana tena izay dia ny hamonjy hanavotra miaraka amin'ny Jesoa Kristy, izay tena nahatonga an'izay le hoe fanariana ho pretra izay. Fa ino moa vokatry ny hoe fitrolon'ny ray aman-dreny ary eo no mahatena zava-dehibe an'le hoe anjara-toeran'ny fianakaviana kristianina amin'ny resaka fiantson'Andriamanitra. Tsy mba nisy ohatran'ny hoe zavatra manokana nahasarika anao hanao mopera ve? Eo ankilany aloha mety hoe mifanaraka amin'ny mahaizy ny tena angamba izay mahapretra izay, ary zay no henoko hoe fiantson'Andriamanitra le izy satria manoloana ny zavatra atao sy tanterahana dia misy an'izay hoe tia hanao zavatra ho an'ny hafa izay ihany. Raha tena mopera moa zany dia inona no tokony atao? Dia zavatra maro no ilaina amin'izay fa tsy hoe tia anakivy akory fa eo zany no zavatra voalohany hoe atao dia ny fifankazahoana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, tsy maintsy tia vavaka aloha izay voalohany. Fa ankoatran'izay misy ny hoe dingam-piofanana maro samihafa izay atao, dia misy ny fianarana, ao ny fianarana momba ny filozofia, ao ny fianarana momba ny teolojia, eo ireo fiofanana miatrika asa isan-karazany anisan'ny fiofanana daholo reny. Dia firy taona eo zany vao tonga mopera? Arakaraka moa io satria raha ohatra hoe hanao mopera diocésaine ianao zao dia eo amin'ny tsika hoe 20 na 10 taona eo zany. Raha ohatra hoe mopera religieuse dia mbola mety ohatran'izay aza. Misaotra betsaka mopera. Anaratiana ampio isan'andro mba horahoraly mandolo tena ho anao mandrakizay ho sanataviko ny vadika resoaza sombatikanaina sy trapoko ny anaratiana ny fianako tontolo apavona manotena fahorasina fa
Naranao dia inona mba fieritreretanao zany hoe fiantsoan'Andriamanitra zany? Fiantsoan'Andriamanitra tsirairay moa samy manana ny antso misy samy mahay meno tiana miasa dia ohatra hoe mpanompoana amin'ny lafiny iny na ho mpiangonana sa miasa tsotra sa amin'ny fiangonana mazava hoazy fa miasa fanampiana hafa. Ianao ve tsy nieritreritry hoe mba namompera ohatra? Rehefa tonga ny antso. Ahoana ny fieritreretanao ny olona manao maopera na masera reny? Raha manokana izy atsaotra masina rehefa mitonga rehefa tsy loatra fa asa hoanana be ohatrany asa mihoatra ny asa rehetra. Saotra to? Angeline. Dia misy rahavavinao ve masera na maopera? Misy rahavaviko masera ao amin'ny fidiosazaiza. Dia ahoana ny fandraisan'ny fianakavianareo an'izay? Faly ny fianakavianay satria izy ny voalohan'ny lasa religiosy. Tsy misy hoe taitra ve na ohatran'izany hoe nahoana no izy fa tsy hanao ohatra? Fa manina no hoe tsy hanao ohatra? Izy aloha voatotry dia izy hoe efa hitanareo hoe hatrambola kely hoe tena paozipaozina masera sa rehefa lehibe izy vao hita hoe lasa tapoka ny nasana masera? Hatrambola kely aloha izy dia montimontina fihetsika dia izy mitody masera iny. Ary ny ray aman-drenareo ve nitsodrana azy hatramin'ny voalohany? Ie. Tsisy problema mihitsy? Tsisy problema ka. Dia aiza izy izao miasa? Any Efandriana, mampianatra. Dia mba mifankahita matetika ve nareo? Manao vakansy izy vao tonga ny aminay dia fanosotra taratasy fotsiny fandraisana iny. Dia ahoana ny fieritreretanao an'izany hoe manana fianakaviana lasa masera na maopera zany? Mahafinaritra satria mba misy fianakaviana zany hoe religiosy dia mahafinaritra. Ary ianao nga tsy te hanao masera? Mbola tsy fantatry izay vocation. Mbola tsy fantatra? Ary efa misy hafa sa izy ihany lasa? Izy ihany vao lasaka. Dia misaotra anao. Misaotra betsaka. Za zany dia masera Lalatina no anarako. Masera Fille de Saint-Paul, araka ny fahafantarana maro azy dia ao amin'ny librairie Masindapoly ao Analakely. Dia niasa masera Fille de Saint-Paul mitondra vaovao mafaly amin'ny alalan'ny fitaovam-pifandraisana am-piarabelona, toy ny boky, gazety, radio, CD, sy izay mety fitaovam-pifandraisana. Fa ny eto Madagasikara dia mbola eo amin'ny sehatry ny boky, ny CD sy ny kasety aloha no tena imasoanay. Dia tiako zany mizareo nanahoana naninona no mifidy ny Fille de Saint-Paul. Dia za zany tanora avy eto Antananarivo ny fihaviako any amin'ny fahatry ny Vato iny, Merina Voany Vato iny ny fihaviako any ray aman-dreniko. Dia tamin'izaho mbola tanora nianatra tao amin'ny sekoly katolika dia tiako be ny mandeha makany amin'ny librairie mijery karta ho an'ny namany ireny anniversaire na zavatra ohatr'ireny. Dia tao amin'ny librairie Masindapoly tamin'izay dia nisy masera vazaha nambe dépliant anako dia nisy fanontaniana tao anatin'ilay dépliant dia tonga tany an-trano dia mieritreritra be hoe hanao masera ve izany ny dikan'ity. Dia za zany tsy mieritreritra mihitsy hoe hanao masera fa rehefa avy eo vao nitsiro tao anatiko ilay hoe fitiavana hivavaka bebe kokoa dia amin'ny alalan'ny fiainan-religiosy. Dia novaliako ilay fanontaniana napetraka masera dia niantso anahy izy hanao recollection taty Ambodivanjivandra. Dia tonga taty dia tamin'izay no nanomboka ny fanerasera tamin'ny masera. Dia hatramin'izao dia vita boaty voalohany tamin'ny taona 2004 ary mbola tsy vita boaty farany. Dia tiako zany ny manamarika fa tamin'izaho mbola tany an-trano dia rehefa hoe tapa-kevitra fa ho aty andro masera anao masera zany dia tamin'ny voalohany indray aman-dreniko tsy nanaiky satria mieritreritra izy hoe
tanora mety andehandeha fotsiny miaraka amin'ny namany ihany na ohatr'izany kanefa ny fandrika tao anaty koa hoe anokatena ao an'Andriamanitra dia mivavaka zany izay ny tena nanampy anahy vavaka mba hoaky andray aman-dreniko ilay izy rehefa avy eo ohatra ny tsisy olona nefa faly koa andray aman-dreniko hoe andana fa anao misy zanakay manao masira zany dia niampy ny tsodrano iray aman-dreny sy ny fianakaviana dia tampiny kafaliana no miainako ny dingam-piofanana na dia teo aza ny ohatra ny zavatra manahirana amin'ny maha-olombelona tsy maintsy misy reny kanefa ny Andriamanitra no miantsa dia izy no manome fahasoavana sy ny hafaliana hoentinao miaina amin'ilay izy. Ohatranao masira. Ianao? Za zany dia raha olon'herina Lydia Emeny anarako. Za zany dia tsy ao anaty fikambanana fa miaina eo anivon'izao tontolo izao. Tamin'ny voalohany zany dia niofana dia nanao katesista. Rehefa katesista dia nitondra fiangonana dia na dia vehivavy ara dia niezaka tamin'izany satria fiantsoana anankiray anisan'ny tena zava-dehibe zany hoe fitoriana ny tenan'Andriamanitra zany. Fa raha manarakarak' izany moa zany dia ao amin'ny hoe fikambanana dia tsy ao anaty fikambanana fa hitako kosa sy tsapako hoe antsoin'Andriamanitra dia miaina ara-dalàna sy arak'izay tokony ho izy eo amin'ny hoe batemy noraisitra confirmation noraisitra ary ny Eucharistie dia anisany hoe zavatra lehibe efa tao amin'ny fikambanany FET koa zany dia hitako mihitsy hoe ny Eucharistie tena haina mamelona ary ny fanovozana ny pasoavana rehetrarehetra dia ahitana hoe tena fiantsoan'Andriamanitra tokoa ny zanak'olombelona rehetra ary izay fiantsoan'Andriamanitra izay dia tsy salasalana fa voalohany indrindra moa dia hoe eo amin'ny fitiavana na tsy religieuzy na tsy pretra na tsy inona tsy inontsika afaka mizara fitiavana daholo dia afaka miaina fitiavana afaka manao asa soa ary indrindraindrindra moa dia afaka hoe miaina eo anivon'izao tontolo izao ampahasambarana fa izay ny tanjon'Andriamanitra amin'ny etsony antsika sy ny nahariny antsika. Fikambanana inona le fikambanana teny antao ianao ve manambady sa religieuzy ve zany sa inona? Za zany tsy manambady zany fa nanoka tena tsy hanambady satria tsy dia hoe tsy maintsy manambady akory vao mahavita ny fiainana tsy maintsy manambady vao afaka mitiso manompo dia safidiny tsy hanambady zany tsy hanory tokantrano kanefa mahita asambarana sy miaina toy ireo olona rehetrarehetra ihany zany na tsy ao anatin'ny fikambanana azy. Dia misaotra betsaka. Dia misaotra. Yeah.